mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity talata ity. Misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny fotoana indray ahafahantsika mandinga ny ten'Andriamanitra, ary mialohan'izany satria ten'Andriamanitra no resahana dia manasana hivavaka. Ry Tompoandriamanitra eo mbola veam-pisaorana anao izahay, fa mbola nomenao an'izao fotoana izao indray ahafahana mandinika ny teninao. Mangataka aminao mba miala amin'ny fahatsoana sy ny elokay rehetra, ary koa hitaonana mandrakariva mba holiana ny amin'ny teninao, hiliana amin'ny fahamarinanao ary handray izany ho vatovatok ny fiainana ihany koa. Mitenena Tompo fa vonin-kiainanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny antso natao tamin'ny Abrahama. Ny antso natao tamin'ny Abrahama. Araka ny antson'Andriamanitra amin'ilay tany dia niditra tao, nasain'Andriamanitra nalehany Abrahama. Voatanam-piandohana nefa dia toa ratsy nefa ny fandehan-javatra ho azy. Tonga tany amin'ilay toerana nolazain'Andriamanitra tokoa aloha izy, saingy araka ny Baiboly ny Kananita izany ny tompon'ny tany Kanana fahizay. Dia mpanompo sampy nalaza izy ireo noho ny alazany sy ny herisetra nataony tamin'olona. Tsy mahagaga raha niseho tamin'ny Abrahama Andriamanitra raha vatany vao tonga tao izy ka nanao hoe ny taranakao izy no omeko an'ity tany ity. Azo antoka izany fa ilaina Abrahama izany fampaherezana izany. Na izany aza dia mbola tsy tsara ihany ny toe-javatra ny aina ny farafahakeliny tamin'ny voalohany. Manasa anao maky hijery ny tantara any amin'ny Genesis 12:10 sy ny manaraka any. Misy zavatra nitranga teo, ary misy fahadisoana ihany koa izay nataon'ny lehilahin'Andriamanitra. Toy izao manko ny voasoratra amin'ny Genesis 12:10-17. Ary nisy mosary tany teo amin'ny tany, ary Abrahama dia nidina nakany Egypta hivahiny ihany fa mafy ny mosary tao amin'ny tany. Ary rehefa nadiva ho tonga tany Egypta izy dia hoy izy tamin'ny Sarai vadiny, indro fantatro izy fa vehivavy tsara tarehy ianao, ka raha hitan'ny Egyptianina dia ataony ho vadiny io, ka ho vononony aho izy fa ianao velominy. Masina ianao izy lazao fa hanabavika ianao mba hasiany soa aho noho ny aminao, ka ianao no hamelomany ahy. Rehefa tonga tany Egypta Abrahama dia hitany Egyptiana fa tsara tarehy indrindra raha vehivavy, ary nahita azy ny dadaban'i Farao ka nitery azy tamin'ny Farao. Dia nentina tao an-tranon'ny Farao izy, ary Abrahama nasian'ny Farao soa noho ny amin'ny Sarai. Dia nahazo ondry, omby, borikilahy sy andevolahy sy andevavy sy borikivavy sy ramevy izy. Dia nasian'i Jehovah arety mandozy Farao sy ny ankohona noho ny amin'ny Sarai vadiny Abrahama. Ary Farao dia napakany Abrahama ka nanao hoe inona izao nataoko taminao izao? Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Nahoana ianao izy no nanao hoe hanabaviko izy? Ka nalaiko vady izy koa atrehitriny, indro ny vadinao ento izy mandehana. Dia nomeny Farao teny ny mpanompo ny sasany amin'ny Abrahama. Ary dia nanatitra azy sy ny vadiny mba mifananany rehetra ireo, ary Abrahama dia niakatra niala ny tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mba mifananany rehetra, ary lota kosa izy niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. Inona ara fa mahakivy tokoa izany hoe mandao ny tany teny izany izay nahitana fiadanana sy fanambinana mandeha any amin'ny toerana izay tsy fantatra akory. Ny mosary izany no nitsena azy voalohany tany. Mafy tokoa izany mosary izany ka voatery niala tamin'ilay toerana nasain'Andriamanitra nipetrarana izy ka nandeha tany amin'ny toeran-kafa. Nandritra ny toeran'ny tany Egypta nefa dia hita fa voan'ny fakapanahy ny tratran'ny fahalemena mpahazon'ny olombelona i Abrahama. Nampiseho ny tsy fahampiany fahatokiana izy tamin'ny natahorany ilazany Sara hoe vadiny, sebandrahona ny finoana sy ny herim-pananananany. Izany tsy fahampimpinoana izany dia saika nampidi-dozan'ny Sara
fa rehefa nareny amin'ny atsaratareny mpanjakan'ny Egypta dia napaka azy ary nikasa haka azy ho vadiny mihitsy. Fa Andriamanitra kosa namely ny ankoran'ny Farao ka niaro ny vadin'ilay patriarka. Tsy misy milaza tsy akory fa mora ny asa misionera ary ny lainga sy ny fitaka nataony Abrahama dia maika koa nanimba zavatra maro. So ihany fa feno faharetana Andriamanitra ka tsy nolava n'ilay mpanompony noho ny fahadsoany. Indrisy anefa fa tsy io ihany ny fahadsoana vitany. Mampahery tokoa ny mampahafantatra fa na eo aza ange ny fahadsoantsika raha mifikitra amin'ny tompo izay ampinoana sy fileferana isika ohatra ny Abrahama dia tsy vitany voavela fotsiny ny heloka mampadisoantsika fa mbola azo ny tompo ampiasaina koa isika hamita hiraka ary tsy miova hatrany ny teny fikasan'ny tompo amintsika rehefa miverina aminy isika. Koa dia alao hery ary mety adininao fa azo ny fakapanahy tahaka anao ihany koa ilay Abrahama izay lazaina fa lehibe ny ray ny mpino izy eo amin'ny ten'Andriamanitra dia mitsaka ary tsy io ny dia fa vodinandray anao mandrakariva ny tompo. Amen. Afaka isika sotro anao izay ray hoany amin'izany teny menao anain'io izany. Nampianarinao tokoa izahay fa mety ho solafaka ary afaka mitraka, afaka miverina aminao mandrakariva. Koa dia anio izahay ankehitriny dia misy aminay eto mahay an'izao fandarana izao te hiverina aminao. Mety matahotra, mety noho ny amin'ny zavatra maro dia nanalavitra anao kanefa ankehitriny kosa dia manana fikasana izy ny hiverinao aminao. Mino sy matoky izay fa mbola eo mandrakariva ilay teny fikasanao ny amin'ny tianao izay hatongavany amin'ny ho avy. Koa mety ezana tompo mindra fo amin'ny tsirairay avy aminay eto ary ihany koa andakotra anay amin'ny tanam-pahasoavanao ary aoka ny teny fikasanao ho tanteraka aminay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.